ianao hoe fa nanao fanambarana tamin'ny herintaona 2010 10 fa tsy hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena dia nisy ny mieritreritra hoe zay tokoa no miantoka an'izany hoe fifidianana mangarahara eto amin'ny firenena olona anankiray mitantana firenena nefa tsy candidat dia mipetraka le fanontaniana hoe mbola tazominao ve zay teninao zay araky ny teninao tany amin'ny gazety mantsy anankiray le nilaza hoe tsy nanaja ny teny ny vondrona iraisam-pirenena dia za koa tsy voafatotra iny a dia isan'ny nanenjika anao mihitsy atao anatin'izay hoe dikan'izay tsy ho an'ny vahoaka malagasy ve le fitenenana hoe za tsy hirotsaka fa ho an'ny communauté internationale dia rehefa tsy nanaja ny teniny taminao ny communauté internationale dia tsy voafatotra iny ntsony a dia miverina le fanontaniana androany ka afaka mamaly amin'ny vahoaka malagasy mazava amin'izay ve ianao ho candidat sa tsy ho candidat mieritreritra mbola hijanona eo firy-taona. Marina tenenao hoe tamin'ny faha 12 volana Mey folo sy roa arivo dia nanambara ny tenako hoe tsy latsaka ho anisan'ny fidiana ho filoham-pirenena ho an'ny repoblika faefatra. Ny antony dia tsotra be ary narary ny fanapaha-kevitra fa ny tena ho rehefa mitantana dia adidinao ary tsy miala didy tsy miala andraikitra amin'izany mihitsy fa adidiny tenako sy andraikitra ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko mitady vahaolana sy mamany olana ninina na ahoana ninina zavatra mitranga rehefa zay ny fanapaha-kevitra hoe zay no afahana satria zany resaka goata aminao teo ary tsapako ane fijaliana mahazo an'ireny olona ireny satria mazana zany hoe tsy misy karama tsy misy hoanina mazana zany ary veriasa olona be deaibe toy izy za hoe raha izay ny condition na ny fepetra afahana mamany olana eto Madagasikara tsy olana fa ho raisiko ny fanapaha-kevitra dia indrisy moa vahitantsika ny toyany hoe tsy nisy vokan'le zavatra zay zavatra zay fanapaha-kevitra ary tiako lazaina aminao tsy ho an'ny communauté internationale nakako an'le fanapaha-kevitra fa ho an'ny vahoaka malagasy hoe tsy zakako ny mahita ny fijalian'le vahoaka malagasy ary azoko atao mamany olana amin'ny fomba rehetra zay hoe afahana mamahana azy arak'izay zavatra hoe amin'ny intsiny sy ny rariny dia manao an'izay fa ankehitriny manontany ianao hoe ilatsaka ve sa tsy ilatsaka ny zavatra mitranga aloha amin'izao tsika miteny zao dia mamany olana no ataoko ary manao fomba rehetra mihitsy hoe amahana ny olana ary mba ahafahantsika miroso makany amin'ny fifidianana za zao dia tsy avy nareo moa nareo menada eto no sy ny vahoaka malagasy no atao zay tsika teo ny resaka n'le hoe ny vondrona sadeka no manapa-kevitra amin'ny hoavy ny firenena malagasy ny ahafahana miroso any amin'ny fifidianana ary dia miasa manao zay azona eo atao mihitsy zay amin'ny zavatra rehetrarehetra ary dia nahazo fanasana zao ho raisin'ny filohan'ny sadek sady filohan'ny Namibia izy moa sady filohan'ny sadek ny filohan'ny Namibia rapitso ka vao miala eto zany tsika vita ty fandaharatsika ty dia aka ny roplanina dia andeha ho any amin'ny filohan'ny sadek anazavo hoe zao ny zavatra misy aty ary raha tia ny firenena malagasy ianareo dia apivo izahay amin'ny famanany olana amin'ny fanekena amin'ny fifidianana zay ho atao ka io mikasika zay mikasika an'iny fa mikasika an'le hoe ilatsaka ve sa tsy ilatsaka zavatra tsara angamba no fantatra ontinariat sy joary ravojanahary sy mivavoaka malagasy ray manontolo ny tenako tsy mitamikitra amin'ny fahefana tsy za mihitsy no andeha hitamikitra an'ity fahefana ity na hoe andeha amon'olona fa te hijanona eto ary eo indrindra ny anany tiako lazaina hoe ireo filoha rehetra tsy teto Madagasikara ihany fa ireo filoha rehetra tany ivelany ireo zay namon'olona tokony ho tsaraina fa tsy hoe avelavela fotsiny amin'izao tokony ho tsaraina ary tokony ho saziana manaraka an'izay hoe famonoana olona zay satria za moa dia miteny foana hoe ny aina dia an'Andriamanitra fa tsy an'olombelona ary tsy ekena mihitsy ny famonoana olona ary raha za manokana tsy hamono zany mihitsy no fitiava-pahefana tsy hanao an'izany mandrakizay dia mikasika an'le hoe ilatsaka sa tsy ilatsaka io miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe rehefa mbola tian'Andriamanitra hijanona eto dia mety ho tava-janona fa rehefa hitany hoe tsy mety tsony ny zavatra ho ataonao na tsy ilaina tsony ianao dia manaiky an'izay dia za mihitsy fa
zay am'resaka finoana aloha voalohany resaka finoana zay io a resaka discernement mila an'le discernement ianao hoe tena many olana tsika ne raha zao ny antaninao an'izany tsy mahavaly an'izany a kanefa ianao efa namaly heritaona lasy zay namaliko tamin'ny heritaona lasy dia ny antony satria hoe raha zay ny havany olana zao hoan'ny vahoaka malagasy raha dia zay no fanapahakevitra fa zay ny teneniko hoe raha ohatra ka ilain'ny firenena ilainy ary misy an'izay conviction sy discernement zay hoe tena tokony latsaka tsisy nizaniza afaka anakanana hoe aza milatsaka satria za aloha tsy condamné fa ny filatsahana koa ne mety hilatsaka amin'ity mety hilatsaka amin'ny manaraka tsy fantatra ane zany hirotsaka mozy izy tsika tamin'ny fitenenana hoe ianao fa io zany ny zava-dehibe ankehitriny a dia ny famahana ny olana ny vahoaka malagasy sy ny firenena fa tokony tsy apetraka olana ny candidature ny Andry Rajoelina sa tsy zay zany ny zavatra mitranga sy ny zavatra hoe tokony hitako fa hoe zavatra lahara-pamehana ankehitriny ary farany ngambany ho teneniko anazy amin'ny ontina réaly za moa efa niteny io a zay ndray le misy an'le hoe fomba fisainana ny olona masamiatrika ady mafy dia za ndray a tsy genre n'olona manandrakandrana raha ohatra ka sur fa tena ho tafavoaka ary ny programme zay ho apetraka sy ny fampandrosoana ny firenena ary raha ohatra ka sur fa olana dia afaka atao manao fa raha mbola misy doute hoe na 1% hoe mety tsy olana fifidianana madio ka tsika hoa tsy mangalatra zany za miteny anao a tsy mangalatsy hoe angala-bato ny atao tsy mety ary mangala-bato zany ianao afaka roa volana telo volana heritaona dia miongany eo raha ohatra ka zay ny ataonao tsy ny tena no mitaky an'izay fifidianana madio zay ny ankehitriny mpanao politika efa nitenako ny anisan'ny voalohany jerenareo tsara ny fametraha-pelana dia hoe roa volana alohan'ny daty ny fifidianana mbola tsisy an'izany ane teto Madagasikara na any Afrika tsika zao no manao an'izany na any France ary ane tsisy an'izany tsika Madagasikara manao an'izany hoe filoham-pirenena zay milatsaka dia miala roa volana meloa zany zavatra zany efa anisan'ny fanovana ny fanaovana bulletin unique tiako averina foana moa fa tsika koa ndraindray a matahotra ary mampatahotra n'le vahoaka malagasy satria tamintsika nao bulletin unique dia hoe malagasy tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra dia ozy izy za moa efa niteny tamin'ny radio indray mandeha hoe ameo vola 5,000 ariary ny olona anankiray dia asevy mividy zavatra 1,000 ariary izy dia fetseo ane izy amin'le famerim-bola fa teneniny ianao tsy ampy ty midika an'izay afaka mampiasa an'le bulletin unique tsara le olona ary faharoa ny antony bulletin unique io dia mitovy ny candidat rehetrarehetra sady tsisy intsony le hoe rehefa mivoaka ny brom-pifidianana le olona dia amena vary raiky lao a dia alaina le vaton'le adversaire foana sy vita teo zany zany zavatra rehetrarehetra zany ka zay ny mikasika an'iny ataoko fa navaly an'ilay izy a fa misy fotoana ny zava-drehetra misy fotoana ny tenenana hoe ilatsaka ve sa tsy ilatsaka irotsaka ve sa tsy irotsaka andresy ve sa tsy andresy fa zavatra tiako tadinareo fotsiny hoe rehefa ametraka ny raha ohatra ka ametraka any candidature rehefa mametraka dia sura fa olany zay ohatran'izay nataoko tamin'ny ohatran'izay mantsy nataoko tamin'ny zany latsaka ho be ny tanàny teny dolo ny ekipa rehetrarehetra be dehibe neny natao ohatra higadra ianao zao ianao ary tsy nisy mihitsy raha teto tamin'Antananarivo na samy fanandrana tamin'ny candidat ny mpanjakany zany ary ozy sa mantsy amin'ny namana rehetrarehetra hoe omany aloha fa rehefa mametraka ny dossier dia lany any dikan'izay dia rehefa natao ny sondage dia nilaza marina fa hoe olany a dia zao ngamantsika mbola tsy anatin'izay fotoana izay fa dia mbola misy fotoana vitsivitsy a hojerevana an'izay satria io koa ane ny code de popularité ampanao politika miakamidiny dia zay zany nojerevana rehefa tonga ny fotoana io indrindra andriamato folo ny mampatahotra ny mahatonga teny hoe mampatahotra tsaroantsika ny folo teo aloha dia nanana an'izay ampo zay hoe rehefa tsy voalohany dia farany nisy an'izay fomba firesan'izay zany ny any ayahako a dia ny hoe
raha milatsaky andro rajoelona ka sanatrika tsy lany mataty resy ve anao amin'ny démocratie za olona fomba rehetra alanina zay ny teneniko hoe raha tsy efa sûr ary zay moa no anatra namenanay no hoe ny zavatra rehetrarehetra na dia misy risque 1% azy dia aloha tsy maka risque zay zany zavatra rehetrarehetra ary amin'ny politika ane tsy afaka atao zany hoe ilatsaka zao ianao dia io amin'ny politika rehetrarehetra une fois ianao tsy lany io sarotsarotra ane ny anarina an'izay ka misy calcul be dia be tsara atao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany fa ianao moa miteny hoe mataty ve sa tsy mataty resy io ohatran'ny fifaninanana rehetrarehetra rehefa hiatrika fifaninanana ianao dia mila miomana ary rehefa tafahomana tsara ianao dia huit eo rehefa tena tsapanao zany fa ao anatin'ny tanjaka sy ny hery ary indrindra raha ho an'ny firenena hoe tena afaka amany olany firenena dia afaka manao risque ve mbola mijanona filohan'ny asa te ianao marina fa hoe mametra-pialana ro volana meloha fa raha milatsaka ianao dia ozy zany ny tsy manohana anao aloha tsy mifidy fa lany izy zany na hoe vo mametraka n'le taratasy le 1% de risque io fifandresen-dahatra io ontiana réaly ary zay ny propagande ny fanehoana hevitra ary tsy afeniko anareo fa za am'izao tsika amin'ny teny zao miaraka amin'ireo teknisianina maro na anao na tsy anao satria mila miomana ianao dia efa mandrafitra ny hoe ahoana ny fomba fahitana ny Madagasikara afaka 10 taona sy afaka sur le long terme afaka 10 taona ao anatin'izay tsy voatery hoe ianao no anao azy fa mba tsara manao ny mandrafitra n'izay boky zay ary mandrafitra n'le boky anankiray koa zay zay inoko fa ivoaka tsy ho ela no hoe inona ny zavatra tokony mbola ho atao tsy vitanay satria zay tsy miteny hoe vita daholo tao anatin'ny ty tetezamity ty dans le zavatra nlazainareo teo ny système de contrôle rehetrarehetra hatrany amin'ny douane hatrany amin'ny fivoahan'ny arenakibon'ny tany rehetrarehetra eto zany zavatra rehetrarehetra zany mila apetraka sy mila hojerevana avokoa anisan'ny critère anankiray ve le hoe 1% de risque ve ndrematoandro rajoelona ny adversaire anao mila mahafantatra ny adversaire anao ve anao voanao na tsy anao sa tsy miraharaha hoe nizaniza adversaire ao rehefa anao dia manao nizaniza adversaire ao rehefa tsy anao dia tsy anao io miankina amin'ilay zavatra nyteneniko anareo teo miankina amin'ilay programme sy ny anatotosainao an'ilay programme raha izay zany dia miankina amin'ny zavatra rehetra koa tsy hoe ny adversaire fa hoe ny fahavononanao zany ilatsaka ho filoham-pirenena zany ane mila fanomanana maromaro fanomanana ara-tsaina fanomanana ara-batana ary fanomanana ihany koa ny programme zay hoentinao rehefa voarafitra tsara daholo zay rehetrarehetra zay dia rehefa manana ny finoana sy resy lahatra tanteraka ao am-ponao aloha ianao dia io ngamany hoe concourir pour gagner ozy izy ny olona